Ravako malala amin'ny tompo imbonantsika amin'ireo mpino kristianina maneran'izao tontolo izao atao anatin'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ary miombona amin'ny FJKM manontolo dia hanokana fotoana isika andiniantsika ny mofinaina voalahatra amin'ity anio ity ary ihany koa iarahantsika mivavaka ho fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Hivavaka isika. Andriamanitra pahary, nahary anay ho tsara hatramin'ny voalohany ianao, ary Andriamanitra mahalala ny sitraponao izay tianao tanterahana aminay rahateo. Andriamanitra ny voninahitra ianao ka izao rehetra izao midera sy mankalaza manome voninahitra anao, koa dia asandratray ny feonay, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, hidera ny anaranao masina. Fa sitrakao ihany koa ny handrenesanay ny teninao, mofinaina voalahatra ho anay amin'ity andro anio ity, koa miteneny ianao fa ndreto miaino izahay mpanomponao. Hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny teninao, hitoetra betsaka aty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika tao amin'ny Luka 10:10, ny 9:20 hatramin'ny 4:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ho Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary ho ilay zandriny tamin'ny rainy: raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahany tany an-tsaha hiandry kisoa, ary satriny ameny ny kibony amin'ny voankazo fihinan-kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy, dia hoy izy: indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty misary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe: alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany, sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanakombona faka avonoy. Ary eo ka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very fahita indray. Dia nifaly izy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Tamin'ny alahady lasa teo, efa nandinika ity tenin'Andriamanitra ity isika, ka nitenenana sy nampatsahivana antsika ny amin'ny hoe: modia ao an-tranony ray. Amin'ity anio ity dia iresaka indray isika fa tsy azo ampitahaina velively ny toetran'olombelona sy ny toetran'Andriamanitra na oviana na oviana. Tsy azo ampitahaina velively na oviana ny toetran'olombelona sy ny toetran'Andriamanitra.
andaniny ilay zanak'adala dia entina manohatra ny olombelona sy ny toetra ratsiny ary ny fahotany. Etsakilany kosa lay ray dia entina hanoarana an'Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny famondram-pony ary ny fitiavany rehetra. Ndeha ro jerentsika ry havako reto zavatra roa reto amin'ity andro anio ity. Voalohany, ny olombelona dia fatrapania. Ny olombelona dia fatrapania, feno faharatsiana amin'ny endriny rehetra ny fiainany zanak'olombelona. Raha tarafina amin'ity fiainan'ity zanak'adala ity, alaivo sara-tsaina ry havako, ity zanak'adala ity dia efa nanomana ny ray ny fiainana soa sy tsara tao an-tranony no nandeha indray hanapa-kevitra hiala nitady loza nivoaka ny trano. Hitantsika izany eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 dia feno faharatsiana, feno loza ary feno tonga hatramin'ny atambo aza ny fiainan'ity zanak'adala ity. Zary lasa tsy tompony tena ntsony izy, zary anjakan'ny hery hafa izay toa niraka anazy sy nitarika azy ho any amin'ny ratsiratsy kokoa hatrany. Eny tonga hatramin'ny fiainana ankizy fara mihitsy azy izy. Niala tamin'ny fiainana ny zanak'olombelona ka dia indro niazakazaka nakany amin'ny fahafatesany. Ny hany andrasana amin'ny zanak'olombelona sisa, raha mijery ity soratra masina ity tsika, ny hany andrasana amin'ny zanak'olombelona mba hialany amin'izany toeram-pahafatesana izany dia ny fiverenany amin'Andriamanitra. Andrasana amin'ilay kiondalana iray, ilay kiondalany fahatsiarovatena hiverenana ao an-tranony ray, ilay kiondalana handraisan'ny fanapahan-kevitra hiverina indray amin'ilay tranony ray, ilay toerana feno fiadanana. Dia hitantsika eto ry havako, hitantsika eto fa tsara ny fanapahan-kevitra ny raisin'ilay zanak'adala raha indro izy ny teny manao hoe aranody ny sainy ka ny hevitra nanao hoe iainga aho dia ahody any amin'ny raiko. Atero amin'Andriamanitra izay nialanao sy nandosiranao sy nierenao sy nanontanao ny fahadsoanao. Averiko, atero amin'Andriamanitra izay nialanao sy nandosiranao sy nierenao sy nanontanao ny fahadsoanao. Tsy nandeha tamin'ilay tompo tany izay nampiandroko soa azy ilay zanak'adala, ary tsy nandeha tamin'ireo namany ratsy izay nandany ny fananana, fa ny fanapahan-kevitra tsara tao anatiny dia hoe iainga aho dia hody any amin'ny raiko. Any amin'ilay ray no misy ny toerana tsara, any amin'ilay ray no misy ny toerana soa feno fiadanana. Ry havako malala, fotoana mety indrindra ary izao, tsy fotoana ny fandinian-tena, tsy fotoana ny fieritreretana, tsy fotoana na hampiarana ny teoria samihafa momba n'izao fiainana ankehitriny izao, fa fotoana fanapahan-kevitra, fotoana hanaovanao eny eo anatrehan'Andriamanitra, tsy fotoana mbola handavana indray na fotoana mbola andehanana haniana hivoaka indray ny tranony ray, fotoana anapahan-kevitra hiverenana amin'ny ray mihitsy izao. Antso atsika mpino rehetra izany ahatonga antsika hiverina marina ao amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto ry havako malala dia ny hoe, hitantsika teo fa ny olombelona dia fatrapania, fa tazantsika eto koa Andriamanitra fatrapandray. Olombelona fatrapania, fa Andriamanitra fatrapandray. Raha ny tazantsika eto amin'ity soratra masina ity dia alaintsika sara-tsaina fa toetra tena miavaka
toetra tsy misy toazy ny an'lay raibe fitiavana. Raha voataza ny lavitra fotsiny zanany dia indro ny azakazaka izy. Ny azakazaka izy anambarana fa tsy misy fon'Andriamanitra ho very ny olombelona rehetra, indrindra fa ny zanany. Izy Andriamanitra mihitsy no indro ny azakazaka mihitsena ny zanany. Mazava zany fa ny zanaka ny mahafony sy mandao ny ray, fa ny ray kosa sasamiandry tsy mahafony zanaka na oviana na oviana. Fa hitantsika eto koa, rehefa ny azakazaka izy dia namina ny vozony sady nanoroka azy eo amin'ny andininy 220. Entina andininy 220 azafady. Entina nambarany zany fa Andriamanitra tompon'ny famondram-po, lay tsy mba mitahiry fahatezerana mandrakizay izy, koa natoinona fahadosoana, natoinona fandaozana, natoinona heloka nataon'ity zanaka ity, dia efa vonona ny famondram-pon'Andriamanitra ho azy. Jereo tsara nefa raha nikasa rane ity zanaka ity iteny hoe rehefa tonga any an-trano aho izy dia iteny amin'ny raiko ny amin'ny 940, dia izao no lazaiko, raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako intsony, ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Fa rehefa nifanena tamin'ny rainy marina ilay zanaka adala eo amin'ny 120, tsy vita hatramin'ny farany akory izany teniny zany, fa ny rainy tonga dia nandray azy tsy misy fepetra. Ary tsy vitan'izany fa mbola nampitafiana vaovao ity zanaka adala ity. Hoy izy eo amin'ny andininy 220, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany, kapa ny tongony, fampiakanjona vaovao mihoatra noho ny teo aloha, akanjo, kapa, peratra, naveriny ho amin'ny tontolo ny zanaka an-trano. Eny mihoatra aza ity zanaka adala ity, naveriny ho amin'ny fifandraisana misy teo aloha, naveriny ho toy ny mpandova. Eny mihoatra aza na dia efa nandany lovany tany amin'ny filan-dratsy aza. Ary tsy vitan'izany fa dia nanao fifaliam-be izy ka nampiny hoe alao hoy izy ny eto aty ny zanakombona fa ka vonoy, ary eo ka isika hihinana sy faly mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy mpanota iray mibebaka ety ambony tany dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra. Ny pon'ny lanitra miaraka amin'Andriamanitra mihitsy no faly noho ny amin'ny fiverenan'ny olona anankiray izay miverina ao an-tranony ray. Farany hitantsika eo amin'ny 420 fa fandraisana olom-baovao, fandraisana vaovao no ataon'ilay ray amin'ity zanaka adala ity rehefa nanan-kiverina izy. Ity zanako ity hoy izy dia efa maty fa velona indray, ary efa very ka hita indray. Velona indray, hita indray, zany no fandraisan'ny ray ny zanaka mody ho ao an-tranony. Raha misy olona ao amin'ny Kristy ho ny tenin'Andriamanitra dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Ry havako malala, tadiavin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra izay hahatamana sy andraisany amin'ny fomba vaovao ny zanaka miverina ho ao aminy. Ny andrasany amintsika sisa dia ny fanapahan-kevitra hody ho ao amin'ny ray, ny fanapahan-kevitra hiverina ho ao amin'ny ray. Raha fehezana ny tenin'Andriamanitra ry havako dia izao, mivanoroa mazava tsara ity tenin'Andriamanitra ity izay manambara ny endriky ny famonjen'Andriamanitra ny olombelona. Andaniny ny famonjen'Andriamanitra izay nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka nanolorany ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana, izay efa vita, efa tontosa, efa tanteraka, efa sahaza ny olombelona rehetra tsy misy avahana. Ankilany kosa izay andraisantsika ny famonjena
dia amin'ny alalan'ny faneketsika hiverina indray hitondra ny helontsika marina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha izany ary havako dia famelan-keloka sy famondram-po no atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpanota rehetra manaiky hiverina amin'ny fotoana mety indrindra ary zao ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra marina tokoa. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotranao izay Andriamanitra fa miteny aminay sy mitaonana hiverina mandrakariva ho ao aminao, ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao no fitsipiky ny fiainanay, ny teninao no mpitaridalana anay, fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Koa amin'ity anio ity, noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny famonjenao izay efa atolotra ho vonona ho anay, dia indreto izahay mamitodika ny dianay ho ao aminao Andriamanitra, fa ao aminao rery ihany misy fanavotana ho anay. Raha eo ankehitriny ary miombona amin'ny fiangonana kristiana maneran'izao tontolo izao, miombona amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, miaraka amin'ny FJKM Manontolo, asandratray ny feonay, mitalao sy mitaraina eo anatrehanao, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Tompo, mifona aminao zahay noho ny amin'ny firenenay, mifona aminao zahay noho ny amin'ny fiangonanao, izay efa nanisy ny voaka ny valanao Andriamanitra ka ny renireny karo-javatsoka nefa tsy mahitsy izay ilainy fo. Fa amin'ity anio ity kosa, mamindra fore ary mamelany heloka. Manoloana izao trangana retina izay miatra maneran-tany izao, mivavaka izay Tompo ho an'ny fianakavian'ireo azo ny manjoa amin'ny faritra maro maneran-tany, mivavaka izay ny ampiononanao ny fon'izy ireny. Entinay ambavaka eo anatrehanao Andriamanitra, ireo rehetra izay voakasiky ity aretina ity amin'izao ora itenenana izao, ampahatsiarovinao mandrakariva fa ny dia kapoka taminao no efa nanasitranana anay ary ianao no nitondra ny rofinay rehetra. Koa asitrano amin'ny anaran'i Jesoa, ary ampaherezo manokana ireo marary ny aretina Covid-19 mba tsy hanan-kery amin'izy ireny ny soritra aretina. Mivavaka izahay ho an'ny mpitsabo sy ny ekipa medikaly rehetra amin'ny fandraisana tanana izao raharaha izao, ampaherezo Tompo tsy hakasikazy ireny ny rofin'aretina hiala aminy ary anana ny fahalalana rehetra entina mitsabo, ka ampinao izy satria fantatray fa ratsy ianao Andriamanitra no mitsabo sy manasitrana dia mitsabo foana ny dokotera. Entinay ambavaka aminao manokana ny mpitondra fanjakana isa-pirenena, isa-tokony, ny amin'ny fanapahan-kevitra raisina rehetra, omeo azy ireo Tompo ny fahendrena tsara rehetra hitondrany sy hitantanany ny fifehezana ity valanaretina ity. Meo mpitondra matahotra anao izay Tompo, ahafahan'izy ireo mametraka eo ambany fahasoavanao ny fitantanana ny firenena. Entinay ambavaka aminao manokana ny vahoaka, indrindra ny vahoaka malagasy rehetra na aiza na aiza na iza na iza, mba tsy hatahotra, anana ny hery, anana toky fa ao aminao Andriamanitra ny misy ny fahavelomana.
dia ianao tompo hanampy ny rehetra ifehy izao tontolo izao, ifehy ny fiaina tokantrano, ifehy ny fidirana an-trano ho an'ny daholobe mba tsy hampely ny aretiny. Ianao Andriamanitra nampy amin'ny fitahianao rehetra, ireo sahirana amin'ny fivelomana tsy mahita ny hanina sahaza ho azy. Ianao Andriamanitra meno azy ireo amin'ny fitahianao amin'ny toerana rehetra misy azy. Entiny ambavaka eo anatrehanao Andriamanitro, izay rehetra mahory sy mampangetahetanay, ankininay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ataonay izany mivavaka izany satria mino izahay fa mihaino mivavaka ianao ry mpamono tsara. Ary atambatray izany mivavaka izany, iombonanay amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, amin'ny mivavaka nampianarinao fa izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay aniny hanina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.